Sotra re miarabanareo zavatra nipoitra tao amin'ny HCC zava-misy aloha zany zao hoe dia misy fampidirana taratasy any amin'ny fitsaran'avy lalam-panorenana mangataka ny ilazana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny tsy voazahany haute cour constitutionnelle ny lalàna nanaovana ny fifidianana birao maharitra tao amin'ny antenimieram-pirenena ka nalany ny birao maharitra rehetra sy ny filohan'ny antenimiera dia izay nilazana hoe tsy voazahany haute cour constitutionnelle zany fitsipika anatiny zany zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana. Ary eo anatrihan'le ny fiainana nataon'ny HCC gaga ny mpanao gazety hoe ny solombavavahoaka zokiolona no invité fa tsy ny président ny androm-panjakana zany ny fitsarana avy lalam-panorenana moa nandefa ny fanasana dia midika zany izy zany a dia efa milaza ny heviny mialoha matoa inina tsy jerena odia tsy hita odia tsy fantatra fa misy filohany ao misy birao maharitra ao anefa dia ny zokiolona sy ny zanjolona ny nasana everiny toy ny tsy misy zany zahay ao amin'ny birao maharitra reo midika zany dia efa fantatra mialoha ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo ka mahavelona ihany ho aiza ty firenentsika ity raha ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay androm-panjakana everina fa tsy mitanila atsy tsy mitanila roa no efa manao fihetsika sala amin'ireny sahady dia efa era-malala zany fa tsy hijery tsy hiheno voalazany atya akilana izy fa ny azy zany a dia izay taratasy narosony PMP ihany no jerevany fa dia efa fantatra itety Raha mikeny aminao zany ny tsy fanasananao anatrika no fiainana nataon'ny mpitsambana telo ka ny dikan'izany dia tsy te hahalala ny fisian'ny birao maharitra izy zay ny dikany ary nefa io haute cour constitutionnelle io no hiatefany taratasy fangatahana fitarainana hoe jereonareo fa tsy nanaraka ny lalam-tsy voazahany lalam-panorenana ny fisipika anatin'ny nampiasana ino ny haute cour constitutionnelle tonga dia nanaraka an'iny dia tonga dia tsy nasana fotsiny izao zahay anefa ny fampidirana fitarainana na haute cour constitutionnelle na amin'ny conseil d'état tsy mampiato mihitsy ny asan'ny birao maharitra zany hoe tsy suspensif ny asan'ny birao maharitra na fitarainana firy ary sorina atao ary efa misy birao maharitra vafito eo dia manao ny asanazy tsy mampiato ka ry zareo ndray no mampiato anay ka mahagaga satria zavatra tsy tokony hitsabahany haute cour constitutionnelle mihitsy indrindra eo amin'ny lafiny arifenitra ny anao fihetsika zany fa tonga dia zay zany zao dia efa fantatra hoe fa raha dia efa andreo dia zay anaovany azy efa fantatra iny raha avoaka raha andrabato filoha aminareo anatiny manaona maro moa zany tena fiainana izao maresaresa aveo nareo famindanana tsara aveo nareo fahasalamanareo anatin'ny antenimieram-pirenena to ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia tsy marisarisa fa mandeha tsara ny asa ary io fifidianana reo nareo ane nanaraka tamin'ny radio 720 ambizato ny député tonga reo le député ny Madagasikara solona tao moa zany le efatra no afoanana ny fifidianana nanao fifidianana mavitrika daholo ane fa zany hoe misy tsy mahataty ny demokrasia tsy mahataty resy ny sasany dia io karazana vondrona sy mbamoaka vitsivitsy miditra mitondra fanakorontanina satria izany atao hoe fitsipika anatiny nanaovanay an'le fifidianana teo ane fitsipika anatiny efa voazahany HCC satria fitsipika anatiny efa nekeny HCC tao amin'ny congrès ny tetezamita satria mbola tsy nanana ny tena fitsipika anatinay zahay dia izay hita hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana no nalana hoe ty ary no ampiariny tsy nisy nanohitra naray ary fomba fanao isaky ny fivoriana fametrahana birao maharitra zany
satria mbola tsy manana règlement intérieur izay anteniera rehetra ny vory voalohany mametraka birao tsy manana bureau tsy manana règlement intérieur ane io e fa zay any teo taloha efa voazaha no ampiarina ary ny tamin'ny tena dia vao maika mety satria lalapan'iray anampiasantsika amin'ny 4e république zao efa voazahana iny no fitsipika anatiny natao teo nalana tahaka satria hita hoe ty zany ny fanaraka amin'ny lalapan'ireny ka everiko fa filana tsojay fanaovana tsojay ary filambaniny ihany koa fa misy tsy mahatady resy satria nahita daholo ny rehetra hitam-pirenena ny fifidianana ary ireo izay manao taratasy any amin'ny ACC reo misy ny fidy anay iny ireo ny fidy anay izy ireo ka zay ny mahagaga hoe amin'izao fotoana izao fa zany dia mahalasy eritreritra ary mampanahy mafy raha ny androm-panjakana toin'ireny tonga dia efa mihaino fandakoro sy tokana sahady rovinonareo ny vinatenera no handolotra ny sotiranareo ny vina CC tompo zay sessionnay eo dia arakaraka ny lahadinika satria hisy ordre du jour rehefa tonga ny fivorina na ara-potoana io na tsy ara-potoana dia ao fanaovana ny ordre du journay zay tsy hitsapahany ny ordre du journay zany no hifidiananay an'izay mpikambana ao amin'ny ACC ary ny fifidianana io tsy tokony hisy hitsabaka anio tsy hitsapahana izy ny fifidianana amin'ny androm-panjakana ny mpanao lalàna ny antenera io fa masy mandidy saha eo zay ataonay ao anatiny tsy tokony hitsabaka mihitsy ny exécutif mbola mety hanjaka fa tompoko ny groupe parlementaire amin'izay fotoana izay sa tena resaka fijerena olona mihitsy hanolorana azy misy candidany anotra ny candidany zay hirotsaka hovidiana ao ACC dia atrako amin'izay fidy zay laniny maro anisa ihany io ne lapan'ny démocratie io ny maro anisa ihany dia milefaka ny vitsy anisa na dia ray aza nelanelany